Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana ratokatrantsika ny amin'ny zaonio zao ny ambasadran'i Aozoa Elia no mandroso atotokatrantsika eo amin'ilay hoe ny Andriamanitry ny Abrahama ve miaraka amin'ny Korana Silamo sa amin'ny Sefer Torah Jiosy. Izay no jerevantsika trentsika ho any amin'ny lanitra lanitra zany, ho any amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama, ilay namorona an'izao tontolo izao. Ka raha hijery an'izay tena namorona sy teo vonjena izay ianao, efa nampianariko antsika foana izay dia aleontsika mitady ny marina. Mihaino ny marina dia tsy misy mamita tena intsony. Be loatra izay fitaka efa nandeha izay aleo miverina amin'ny marina amin'izay jenolojia ary fampianarana lalana fahatelo no fampianarana iarahantsika indray ny amin'izao anio izao. Avy hatranintsika dia hijery ary hoe aiza marina no ahitana an'izany famarihana mikasika ny Andriamanitra Abrahama, satria misy boky anankiroa hitantsika zao samy miteny ny momba zany hoe i Abrahama. Hitantsika ny Sefer Torah Jiosy aloha izay efa tany aloha ary ny boky Korana koa teoriana samy miara miteny zao. Ay zany ny tokony ho arahana zany, ay zany rehefa tena mipetraka, satria samy manana ny fiteniny koa dia samy manana izay lazainy. Mazava ho azy dia tsy maintsy jerevantsika zany, ary izay ny asan'ny Elia zay, izay no nanorahana ny Elia. Ilay efa niseho hatramin'izay dia ny fahamarinan'io dada Iava io mampahafantatra antsika hoe aiza lalana tokony aleha, satria misy teny anankiroa samy milaza Andriamanitra Abrahama. Izay ny antony hoe aiza ilay Andriamanitra Abrahama no tena mandeha zany. Voalohany indrindra aloha zany ahafantarana fa hoe iza ny tena milaza ny marina zany. Aintsika ny tena hijery ny marina dia tsy maintsy mijery foana ny tantara antsika zany, mbola araka ny soratra masina ihany koa sy araka ny zavamisy. Ny zavamisy zany dia mahita tsara mihitsy fa raha ny bokin'ny Jiosy izay mitantarany Abrahama dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any zany efa nanomboka izy. Izay ilay atao hoe Sefer Torah. Ka raha ny bokin'ny Jiosy tany amin'ny taona moins 2000 ary izay nampiany Mose taty aoriana tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any, dia précision moa zany dia efa ela loatra moa ny dady ka dia sarotra be no précision zany, fa manodidina eo daholo ny fisian'izy. Misy moa moka daty hoe tany amin'ny taona moins 1800 tena nisy ny bokin'ny Abrahama, ary tany amin'ny taona moins 1300 tany ho any ny bokin'ny Mose. Dia mazava zany efa tany aloha daholo zareo efa samy tany amin'ny andro tranainy. Ka rehefa samy tany amin'ny andro tranainy zany dia tsy misy tsony zany ny tokony teny antsika hoe misy mbola tany alohan'izay. Zareo zany ny tany aloha, zany hoe ny bokin'ny Jiosy izay tranainy zany dia mazava ho azy fa any amin'izay tranainy foana misy ny marina. Ka iza moa zany afaka hiteny hoe tsy marina io, satria ilay zahatra hitantsika fa efa tany aloha tany io. Ary izay rehefa fampianarana faharoa mekonareo teo hoe nararotin'ny olombelona, nararotin'ny olona izay tsy fantatry mihitsy ina moa ny antony tonga azy nanao an'izany. Ny fiatezeran'ny dada Iava tsy nety niaraka tamin'ny Israelianina, ka rehefa tsy niaraka tamin'ny Israelianina intsony dada Iava dia nararotin'ny olona amin'izay no vaina ianarana. Izany hoe nanao izay mahatezitra ny dada Iava io daholo ny olombelona rehetrarehetra. Ka mazava azy fa io dada Iava io fa miteny mihitsy hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa ary ny anarako tsy azo lotoina, dia tsy anaiky an'io noviana izy. Ary izay ny natongavany Elia ankehitriny anamarina an'izay teny izay, anaporofo an'izay teny izay, ampafantatra an'izay teny izay hoe tsy manaiky an'io mihitsy io dada Iava io, na inona no teneninao, na inona ho ambaranao dia tsy hoe kely noviana ty sary mandeha ty,
fa izy ihany angeny nandro ihany any zanak'Israely ka raha mbola hitako fa miveriny ihany zao fa fanazimbazimbana azy zao dia tsy maintsy ho avy koa ny fikapohana mafy zay ho ataony ary ity tsy vita ny fikapohana intsony fa tena fandringana sy fandravana andreo zay rehetra nanao tsinitsinina anazy satria efa namoaka teny hoe ny voninahitro tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa ka raha iaiavano anarany dia tsy azo nohovaina zavatra hafa zay ka zay raha tonga tsika mijery hoe aiza zany nahitana le orizinalina izy dia tsy maintsy miveriny amin'ny sefertorany jiositsika fa tany nahitana any anarany hoe iaiava ary izay niantso an'izany anarana izany tahaka ny ambasadiovany Ahosoa Elia izay misy olo tena ny dada malala iaiava amin'ity planeta teranareo ity dia nilaza fa izay niaraka tamin'io Andriamanitra nitoriny Elia zao dia afaka ny fahotana laza tsy nanota intsony ary lasa parfait homme parfait ary izay mihitsy moa tanjon'io Andriamanitra marina io mahatonga ny olona akaiky ho lasa parfait ho lasa tsy manota intsony ho lasa tsy manao ratsy intsony ary izay mihitsy ny tanjona satria fa hitantsika hoe tsy mihaino mpanota izy io zay aloha anankiray zay fa mbola naporofo ratsy ohatra masina hoe ity misy linina nany hoe solotrasa anankiray koa mahitsy be akoatran'izay taona izay ny solotrasa anankiray ary zay moa nahafantarany Andriamanitra hoe marina izy io satria ny tanjona dia tonga ny olona tsy ho mpanota lasa homme parfait dans toute son perfectionnement zany hoe tena olona tena parfait mihitsy ny sanjana izy tsisy problème mihitsy ny fahamasitana ary olona masina olona marina olona tanteraka satria izay ny tanjon'io Andriamanitra Abrahama io satria izay no nampiady anazy tamin'ny olona ka raha ohatra moa zany dia hiaraka aminao dia tsy maintsy lasa parfait mazava ho azy izany moa dia fanamarina mila antsika hoe lozika be izy zany ka raha ianao mahita hoe lasa parfait zany angeny mampitsiriritra alitsy hoe zavatra vo misy voeritretina efa misy eto amin'ity planeta terranareo ity zany atao hoe olona tsy manota intsony zany ary zao Elia hitanareo zao narana voalohany amin'izany ary zay olona niaraka tamin'ny Elia rehetra dia tena afaka tamin'ny fahotana tsy nanota intsony mahita an'izany ny vahoaka maneran-tany zao zatratsika ilalao le izy zany na hoe sankisanky fa tena fampisehoana ny fitiavana lehibe any dada malala iaiavana mazava zay teny zay ary mazava izay sary izay inona no tiana pitaina sy tiana resahana amin'izay aloha fa tsy maintsy jerevantsika kely ny sary ary empahafantarina antsika foana ny tokony atao zany raha jerevantsika indray ny bokyny silamo zany natao hoe Korana dia izy taty amin'ny taona plus 600 taty arina elabe taty vao nisy ka mazava ho azy zany fa raha taty amin'ny taona plus 600 taty vao nisy araiky be izy dikan'izany ka raha ohatra n'izany misy zahatra voalaza ao kasika an'io Andriamanitra Abrahama io dia mazava ho azy fa na izana ianao dia ary hitentsika hoe ny original foana indrindra moa ny zahatra vitan'io Andriamanitra Abrahama io dia natonga olona parfait tsy manota intsony ary izay miaraka aminy araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io zay nandefa ny mpamina ny farany araka ny tenin'ny dada Iavana efa hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo mpamina ny Israeliana no ianonareo ozy io dada mbara Iava io araka ny bokyny Deutéronomie 18:15 Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ao hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo resatsika dolo tozy atsika vao tena maki tsara ny hoe aiza nakaiza marina ny tena famarinana zany dia vakitsika ny Deutéronomie 18:15 ao amin'ny soratra masina ny jiosy moa zany jerevantsika anazy raha nireo marika ianareo fa za tsy mamoaka testamenta vaovao mihitsy retreto fa testamenta taloha ihany satria izay mihitsy nanapolofoko ny famarinana amintsika hoe tsy azonao toerana io Andriamanitra Abrahama io Andriamanitra niaraka tamin'ny Israeliana io Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ato 18 Deutéronomie 18:15 mpamina ny avy eo aminao
dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avandriamanitra ho anao, izy menonareo. Io tsany le hoe ny tenyny dada Iava ao anatin'le sefer torany jiosy zay tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 tany hoany, dia nilaza mihitsy ny hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy no atsangany Iava. Iza zany le hoe rahalahinao tahaka ahy? Dia mazava be satria lalàna ny jiosy monko ty, koa lalàna ny jiosy dia natokana ho any zanak'Israely, ka raha ny teny ny soatra masiny hoe dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy zany dia reto jiosy reto na reto israeliana reto no nyresana amin'izany. Satria izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Exodus 19 hoe Exodus 19 hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ity ididy sy lalàna ity. Izany hoe lay teny eo amin'ny bokin'ny Deutéronome 18:15 zany dia ambara ho amin'ny zanak'Israely, ka ilay rahalanao resana zany dia zareo Israelianina ny resana amin'izany, satria ry zareo no tany anefitra tamin'io fotoana io, dia izy samy misy tany anefitra zany no ifampitondra, ka ny mitondra an' zareo zany dia reto mpaminany Israelianina reto ihany. Zany hoe samy sampirala ihany no fidian'Andriamanitra ho lasa mpaminany ny ray amin'ny zareo na mety ny roa amin'ny zareo tsy fantatra, dia reny no mitarika anazy. Izay ny lalàna. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Iava tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatry ny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko dia 15. Ho ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetrarehetra. Mazava be zany eto ny teny fa nambara tamin'ny zanak'Israely le izy, zany hoe ilay rahalahy tenina tany amin'ny Deutéronome 18:15 zany zay didiny Iava, satria didiny Iava io dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka ilay rahalahy resana zany dia rahalahy Israelianina. Zany hoe ny olona voateny eo amin'ny Deutéronome 18:15 zany satria ho didy ho an'ny zanak'Israely dia Israelianina no mitandra an'io, fa tsy misy mahazo hiditra ny hafa firenena, tsy mahazo atao ny hafa firenena mihitsy miteny hoe za io tenenina io na iry io tenenina io, tsy mahazo manao an'izany ianao satria mazava be hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy folo sy lalàna Mose. Mazava be mihitsy io, tsy azonao toerina. Noho izany ilay mpaminany enona zany hoy dada Iava dia tsy maintsy mpaminany Israelianina, lalàna sy didiny hoe Iava io zany. Zany hoe rehefa tsy Israelianina zany dia efa tsy mety, hatrany dia exclu mihitsy ianao. Mazava be io teny io. Zay tonga nanteny taminareo hoe nararotina ny atezeran'ny dada Iava tamin'ny Israelianina, ka rehefa nisaraka tamin'ny Israelianina dada Iava nararotina amin'izay novaina io anarana io, nahodikodina amin'izay io teny rehetrarehetra io, dia nampalelo be dia be ny olona tratra n'izany sarisary. Tenenako hoe tena ampy izay ho avy ny fandrianana anareo. Izay no mahatonga ny Elia tonga manavitra faraparana, fa zatra tsy tana ntsony, tsy sinazo atao ntsony, manavitra faraparana zao ny atao. Ka dia mbola misy ny fotoana ary olombelona izay mandria fitiavana ho aty. Izay ny antony mamerina ny sainareo hoe mba miverena amin'izay fa ampy izay. Ary tsy mety intsony dada Iava, tsisy fandeferana intsony, fa na nareo manaraka ny Elia dia tsara indrindra zay. Rehefa tsy naraka moa zanareo dia andraso ny vokany ahy. Fa tahaka izo ihany nanjony zanak'Israely, nanovanovany eo anaran'io, niantso Andriamanitra tsy izy ary natonga an'io Iava io nisafoaka mihitsy, ary dia zava-doza ny hafarany tamin'ireo Israelianareo, ary tsisy nafantatra azy intsony dia niforona amin'izay io anarana be dehibe io. Izay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe fitiavana ity, famerenana anareo hitodika amin'ilay tena izy ilay nahary anareo Iava no anarany. Ary ny tanjona dia ho lasa tsy mpanota intsony nao fa tena olona parfait. Dia ny mpaminany farany aza, satria tsy resaka mpaminany, dia ny mpaminany farany dia ilay nantsoina tamin'ny arany hoe Yahoshua. Io no mpaminany Israelianina farany, ary io mpaminany Israelianina farany io no namoaka ny didy hoe
lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy anankiray karaha vao mihoatra an'izay zany nyvadinao de efa tsy mety nanohitra ny teny Andriamanitra Abrahama sady ianao ate zay ny teny ny mpaminany Israelianina farany resatsika daholo zany fa alefako tsikerikely aloha teny de todika misetrika any am'le hoe aiza ary ny tena akoatra nyity teny ty hoe ina moa mazava moa zany jefa nohony am'ty teny ty hoe mpaminany Israelianina de raha vao tsy Israelianina zany le mpaminany efa tsy mety mihitsy izy dikainy eo bokyny Mose io ka na izany izy minao Mose ary maraiky fa Andriamanitra Abrahama de ny Andriamanitra Abrahama ihany ake ny Andriamanitra Mose ka raha niara-ny antso izy mianaka hoe iayava de tsy azonao toerina zay tsy azonao toerina mihitsy zay indrindra fa afaka ny fahotana zay niaraka tamin'ny Andriamanitra io ary lasa homme parfait de ina moa zany ny anoeranao efa misy ny olona efa parfait am'ty planeta terre ty ka inona moa zany ny anoeranao an'izany ianao nge zao mampieritreritra raha ho toerinao zany hatsarana zany ary raha mitena mitady ny zavatra tsara ianao zany ny tsara indrindra mieritrretanao zany za moa mamerina ny saina foana hoe matotonga zany Elias zany de tady dio ny tantaran'ny Elia nareo koa raha maseko mikariko an'izay tantaran'ny Elias zay hoe mpanao inona zany Elias zany de masami mikariko any fa zany natao hoe mpamerina ny olona hitodika any amin'ny dada iayava zay ny asa de zao ataoko zao ny asako tany aloha any ny averiko am'izao fa maro-pitiavana ary zao tontolo zao mihitsy miara-verina ankehitriny izao tontolo zao miara-verina hitodika any am'izany dadamana iayava zany isan'izany ianao zay fa Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ary rehefa mpanota ianao efa tsipiny eny amielanga ianao zay rehefa mpangalatra ianao na pisoloky na mpiteny ratsy mpiteny vetaveta mpigaka toka sy mpifoka sy gara sy masamiama efa any amielanga ianao ny afarana eny zava-misy tsy mety miaraka amin'ny mpanota io Andriamanitra Abrahama io zany ane ka tsisy na iteny iny ianao na iteny iny de tsy misy mihitsy zany tsy miexiste zany ary izy tsy azonao forsena ka hoe forsena tsy maintsy miaraka aminao non tsy azo forsena izy ianao ny forsena iaraka aminy de manarany zay nytenenina aitsika zao mety hoe nitrana indrindra de ny bokyny Jiosy ary tsy afaka tsy manota ntsio zay miaraka aminy hita daholo le condition mazava zany fa ny anarana marina de iayava satria zay ny afaka ny fahotana zay koa ny ela indrindra zay ny voalaza soatra masina ny Jiosy ny Sefer Torah ny résultat hita tsy manota intsony lasa parfait ina moa zany edivanao am'zany igny ila izy tsy azo atao mihitsy ny miady am'zany na anohitra an'izany fa ny ataonao mieritrereta tokony hovonjeny ianao de meteza hovonjeny ary mitodika amin'ny olombela rehetra mihitsy ny Elia hoe meteza hovonjena indray araka amin'ny Elia am'izay ho any amin'ny lanitra ho any amin'ny dada Maria iava faharoa ny teny io dada iava io hoe tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahiko ny firenena rehetra de ndray zany sary manaraka eo tahina zany ny olombelona amin'ny alan'ny taranak'i Abrahama aiza zay fitahina zay no andeha any amin'ny taranaka an'izy de tsy maintsy araka ny bokyny Sefer Torah foana ny jerentsika tia io ny tranainy indrindra tsy afaka hijeriny taty oriana mihitsy satria mazava ho azy efa misy ny tany aloha original ary mahafaka ny fahotana zay mihitsy ny tanjony de miverany original foantsika rosika be zany zay efa tany aloha tany nainao na ve mahita ny eo ty original de aonamoana de makany amitsy original kosa fa tsy solona be vavangeny ianao am'zany evitrany ary zay lay te hoe lasa avinavina de tolonao makaiza moa zany zao le avinavina iza zany ny azo tombony am'izay tanao fa tsy misy areo tsika mitodika any amin'ny lay tena mahatonga atsika hoe ho tena voavonjy mihitsy ny zay fona jerevana zay ary efa migadona ny andro farany zao hitantsika ny fandeha ny fatratarany teny dada iava na io ady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io efa ty guerre nucléaire mananotanina ty efa fanamporofona fa migadona ny farany ka aoka tsika samy ho tonga saina hiverina any amin'le famarinana fa tsy azakazaka ho any amanonao foana efa tongotra loatra ny andro
dahorantsika ry hijery am'izay raha ny sara araka ny bokyny Genesis 4:20 ohatry rehefantsika aloha zay teny zay. Genesis jerefantsika kely 22:18 Genesis 4:20 andeny 7:10 zao ny voalaza ato re asaiko sotosika ty Genesis 22:18 dahoary ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Misy zany ny fitahina ho an'ny firenena rehetra eto ambony tany any amin'ny taranaky Abrahama no misy zavatra izay ao amin'ny taranaky Abrahama. Nakaiza ty fitahina ho an'ny firenena rehetra ty dikan'izay dia mazava ho azy fefa nisy koa ny teny efa ny fanaovan'Andriamanitra hoe ity taranaky Abrahama ty kosa nefany dia ho andevozina eo amin'ny 700 taona eo zany maherikena eo zany izy ho andevozina 700 taona ny zanak'Israely any amin'ny tany zay tonga azy andevo. Zay ny tena taranaky Abrahama ka tsy misy taranaky Abrahama nandevozina 700 taona afa-tsy ny taranaky Abrahama tamin'ny Isaka zay satria Abrahama dia niteraka anankiroa, ny ray Ismaël dia ny ray Isaka ho an'izay tsy malala zay ny zanaka ny Abrahama. Ny Ismaël dia niteraka tamin'ilay andevony vavy zay atao hoe Agara ary nakay kosa dia tamin'ny Sara zay tena vadiny araka ny bokyny Sefer Torah no teny an'izay. Nanana vady anankiroa izy Agara ny ray izay mpanampy moa zany tena marina mpanampy vavy ny misotra maso zany andevo vavy izy satria hoe zay voalaza ny sotra maso moa tsy maintsy averina dia araka ny Sefer Torah. Dia ny ray kosany i Sara zay tena vady mitovy aminazy zany hoe mitovy firazanana zany tiana tenena zay ny zava-misy ao anatin'ny soratra masina. Ka raha ny voalaza sotra masina dia ity taranaka andevozina ity dia tsy iza fa ny taranaky Abrahama izay nikisaka ka tonga tany amin'ny Mose. Ka io Mose io zany izay mpaminan'Andriamanitra koa ihany koa izy dia zao ny taranaka avy any amin'ny Mose zany dia avy ao amin'ny Isaka dia tonga tao amin'ny Yakoba na hoe Israel dia Israel na Yakoba no niteraka 12 dia tao anatin'izay ny taranaka Levy ary ny taranaka Levy no nivoan'ny i Mose sy Arona taty aoriana ary zay taranaky Mose zay no lasa manina moa lasa nitondra ny zanak'Israely lay nivoaka avy Egypte satria nandevozina 700 taona eo tokoa ny zanak'Israely. Ao jerefantsika ny soratra masina ao amin'ny boky Jeremiah hoe nakaiza ilay hoe fitahina ho an'ny firenena rehetra. Dia vaketsika ny Genesis firy moa zany 5:20 no vaketsika zany. Dia vaketsika mihitsy ny amin'ny anokany ny voalohany zany eto ny tantsika hoe ho andevozina ny zanak'Israely ho andevozina izy. Rehefa afaka manokany diny voalohany rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny avà ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampianganao sy valim-pite lehibe indrindra manao. Any hoe aza matahotra fa tena zany tena za zany ny valim-pitenao zay. Dia vakitsika aiza re zany 7 ary hoe iavà taminy izao no iavà izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldiana mba omeko anao ty tany ity holovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israel amin'izao tsika miteny zao taona izy zany. Ary hoe izy iavà tompo ahoana moa nafantarako fandovany ty aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia tiantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny 7:20
ary hoy avata amin'ny Abrahama, aoko ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompo ny olona any izy ka ampahoriana 700 taona. Zay. Fa izany fihena zany kosa zay ho tompony dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-behivava. Zay. Eotra ny teny dia hoe, ozy dada Iava mantsy ny Abrahama hoe, ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompo ny olona any. Zany hoe lasa andevo zany zareo koa. Ka io le taranak'Israely io zay andevo tany Egypta nandritry ny 700 taona teo eo zany, araka n'io teny io. Dia aiza ary io tany io? Dia mbola nomena zany io tany hoe, io tany io dia tsy aiza fa io Israel amin'izao tsika miteny zao eo amin'ny 9:20. Ary io le mampiady ny arabo palestiniana sy ny israeliana, ary mahatonga ny sary mampiady foana ny any amin'ny fahatsomo ihany areo io mandrak'izao. Vakentsika Genesis 15:18, 15:18 dia 19 ary ny 20 hatramin'ny 21. Tamin'izany amin'izany Havana no fanakina tamin'ny Abrahama ka hanao hoe, ny taranakao rehefa nomeko an'ity tany ity, hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrate, dia ny Kenita sy ny Kenezita sy ny Kadmonita, ary ny Tita sy ny Perezita sy ny Lefita, ary ny Amorita, ary ny Kananita sy ny Girgasita, dia ny Jebusita ihany koa zany. Io zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe, ny taranakao nomeko an'ity tany ity. Mazava zany fa ny taranaka andovan'ny tany menan'ny Abrahama zany dia zay ho tonga ao, ary ho andevojina mandritry ny 700 taona izy. Dia tsy iza tokoa nefa no natateraka an'izany teny izany fa zavadinindra fa i Mose sy ny Israelianina. Fa i Mose no nitondra an'zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Iava fa ny tompon'ny tany Kanana dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandry Mose, ary ny Israelianina amin'izao tsika miteny zao no mipetraka ao Israel, ary izy ny tompon'ny tany, saingy mbola hidivana foana moa le tany manaraka androany, mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io, dia ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ny tena misavoritaka zao tontolo zao ny historan'ny Israel io satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israelianina miady manaraka androany. Hatra tsy voa androany hoe fa hatramy ela be mbola tenin'ny dada Iava daholo mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'io dada Iava io zany mihitsy ny teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy le tanteraka anio. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo, ro jerevantsika ary ny bokin'ny Zakaria. Zakaria 12, mpaminy any Israelianina zany. Eo ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena manodidina mihitsy io Israel io, ary ataoko maratra dia maratra izay mivesatra anazy. Doraka betsika zay io entre parenthèse kely ao amin'ny bokin'ny iza moa Zakaria 12 no andiny voalohany. Donc abeketsika teny faminaniana avy tamin'ny Havany amin'ny Israely, hoy Iava, zay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenany tary mamorona ny fanahiny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao hipetraka ao anatinao ao. Indro izao anao an'ny Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany moa tsy miteny frantsay hoe coupe, misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay, miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa dia hiaran'izany anaovana fahirano azy, dia farana ny Jerosalema zany, zany hoe voa daholo ny Israelianina rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 7. Ary amin'izany andro zany dia Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka ratra dia ratra izay mivesatra azy, ary ho tafangony amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zava-doza ity ho an'ny Israelianina. Raha ny teny dada Iava tena tsy misangy amin'ny Israelina mihitsy izy, loza mihitsy ny anjony rehetra Israelianina rehetra. Izay no natongavany Elia hamerina ny fisainany hoe mba amin'ny firenena ry Israelianina.
satria izy efa tsy mahafantatra ny eo Andriamanitra ny itsony. Zao raha moa ny anaran'ny Andriamanitra no vavain'ny olona dia tsy taitra izy. Tsy maintsy voateny maniraka iraka i dada Iava izay avy any amin'ny lanitra lanty hiteny aminareo hoe miverena anareo ry olombelona rehetra, saingy efa nataon'ny olombelona rehetra amin'izay moa niverina fa tsy ny Israely rery intsony zany. Ianao izay mahita io anatin'izany hoe verena ianao. Dia hitantsika amin'izay zao ny problème ny Israeliana amin'izao miteny zao io. Sy ny fiherena manodidina ny Israel lasa miteraka problème manderana ny Moyen-Orient ny sary. Tena lasa olana mihitsy zao io Israel io, lasa vato manahirana, lasa miteraka problème amin'izao tontolo zao izay mbola ho resantsika moa ny aoriana fa aleo nde ny fampianarana mikasika any amin'ity sary ity fa ny tiako apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abraham io satria miatra foana ny teniny. Ary ny anarana zao ampianarako antsika zao hoe Iava no anarana. Zay ny anarana mara. Ary zay dia mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Mosè nanao an'io zavatra io. I Mosè no nitondra zareo ny ala avy tany Egypta araka ny soratra masina zany. Zay ho jerevantsika io tiany koa. Ndao raha vakitsika daholo ny teny hoe i Mosè no nitondra zareo ny voaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Mosè ilay nitondra azy ny voaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe ivoaka avy eo amin'ny toerana nandevozana anazy izy dia mazava be fa le efa-jato taona zany dia mazava be fa ny zanak'Israely ity resana ity. Ka le zanak'Israely zany rehefa nresana dia miaraka amin'ny zanak'Israely zany io Andriamanitra hoe ny taranakao no hitahiko an'ity izao tontolo izao ity amin'ny taranaka anao. Zany hoe le fitahiana zany makany amin'ny taranaka dia izay andehanan'ity teny hoe andevo efa-jato taona izy. Ka le andevo efa-jato taona dia tsy misy afa-tsy ny Israeliana rery ihany ary tsy isy tsony mandraka androany. Tsy ny Sinoa ny andevo na ny Arabo ny andevo na ny Amerikana ny andevo na ny Malagasy no andevo na ny Afrikana na ny Japonais fa ny Israeliana no andevo efa-jato taona. Zay ndao tsika ary hamaky an'izay teny izay ndeha araka ny soratra masina zany. Avaketsika indray aiza moa zany misy an'izay mila karotsika kely vetivety kely zany. Exodus indray no vakitsika. Exodus toko faha-efatra andininy fahasy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Exodus 4 aiza moa zany? Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Hojerevantsika eto indray zany le hoe iza marina lay andevo tany Egypta ary niditra tsehatra amin'izay Mosè namoaka ny zareo araka amin'ny baiko ny Iava. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Ary hoy Iava tamin'ny Mosè tany Midiana, mandehana ary ianao miverina any Egypta satria izy efa tsy any Egypta amin'io fotoana io fa le izy le nitsoaka nandositra namono Egyptiana dia niala tao izy dia nitsoaka tany Midi zany, tany Mediana, hoe Midiana zany. Mandeha anao miverina Egypta fa efa maty daholo ny olona rehetra izay mitady ny ainao satria izy le nenjen'ireo Egyptiana reo. Dia nalain'ny Mosè ary ny vadiny sy ny zanalahy ka nampitaingen'ny borika dia niverina ho any amin'ny tany Egypta izy ary nentin'ny Mosè teny an-tanany ilay tenin'Andriamanitra, ilay teny nisy tena teny an-tanany teny zany dia nampanaovan'Andriamanitra fagaganana azy. Zay. Dia amin'ny andininy faharika amby roapolo. Ary hoe Iava tamin'ny Mosè, raha mandeha miverina ho any Egypta ary ianao, indrio ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko teo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao. Fa izao andeha namafy ny fony ka tsy andefa ny olona mihitsy izy. Ka lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazainy Iava, zanako lahy matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefa soarany zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy andefa azy ianao, ko ino zao hamono ny zanako lahy matoa. Zay. Eto zany le teny dia hoe i Mosè mihitsy zany voahiraka hamoaka ny zanak'Israely hiala avy Egypta. Io zany izy fa zareo marina le andevo. Zareo le andevo efa-jato taona. Noho izany zany ny taranaka mitondra n'ity fitahian'Andriamanitra ity araka amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy izay original dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny misy an'i Mosè.
ka raha vao manaiky amin'ny Mose anao dia tsy maintsy manaiky an'izany, tsy azo lavina fa raha zany dia lavinao Mose. Nefa Mose sy Abrahama ny ara-ny antso Andriamanitra anankiray iahavanina tso dia tsy azonao lavina io zany. Fa raha vao mandany Mose anao dia mandany Abrahama, ary tsisy mahasamandany Abrahama moa mazava ho azy. Ka jerevantsika indray ny tony mbola misy tony mantsy io teny dore jerevantsika indray izay ny tony manaraka. Araka ny bokin'ny Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Dahoary vakitsikary. Ary rehefa afaka izany Mose sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazainy avahan'Andriamanitra ny Israely, alefasy ny oloko mba hanao any firavoravona ho ahy any anefitra. Zay zany hoe Mose zany nitondra azy ho any anefitra amin'izay. Vao io Farao hoe iza moa iavahany hoe ke teny andefasako ny Israely, tsy fantatra izay iavah ka tsy alefako ny Israely. Zay izy zay. Dia hoy izy rahalahy taminy, Andriamanitra ny Hebreo efa nihaona taminay, ho trarantitra ianao, aoka andeha lalaka telo any anefitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any avahan'Andriamanitra ay, fa andao izy hamelany amin'ny enti-mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Egypta taminy, nahoana ianareo ry Mose sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana nareo any amin'ny fanomponareo mafy. Zay amin'ny tony hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy, amin'ny fanompoana mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Mose. Dia io amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao dia nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery fampisehoana fahefana, tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany ny hery tao amin'ny Mose, ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy nararaka ny tao amin'ny Mose novinaviny satria koa ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo izao moa, namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any. Ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io iavah io ihany. Io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Mose io no maniraka ny Elia, mahatonga ny olona afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait zay miaraka amin'ny Elia. Satria Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io ilay tsy tia fahotana, io ilay mitazona teny io, ary tena mitazona teny io tsy azo sangina Andriamanitra Abrahama io. Mazava-be zany. Zay ny antony hoe tonga ny famonjena ho antsika maiza miaino amin'izay, fa migadona ny farany, sy mia manavotena avotiny tenanao. Aza manaiky nizaniza tsony fa jereo marina fa nitanjona raha vao tsy tanteraka ianao tsy mahazo maka ny lanitra io, satria Andriamanitra Abrahama io dia Andriamanitra masina io, ary izy ny tompo-trano any. Ka rehefa masina izy ataonao ahoana zay mpanotana ho any, ka rehefa mpanotanao aza manantena maka an'izany fa zatra ny fitahany ianao. Andriamanitra masina be izy. Ka raha ianao zany araka aminy dia tsy maintsy miala amin'ny fahotana. Mbola tsisy nafaka tamin'ny fahotana zany nizaniza. Tsy nisy Andriamanitra nafaka fahotana tamin'ity planeta Terre ity, fa izy rery ihany no mafaka. Tonga izy ankehitriny naniraka ny mpanompony Elia, maiza miveriny-tsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny jerevantsika amin'izany le hoe tanteraka ve io teny io sa tsy tanteraka? Valiny tanteraka. Jerevantsika amin'ny Exodosy 12 indray. Hoe tanteraka ve fa tena andevona ny zanak'Israely? Dia tanteraka ve fa tena hoe ary nitondra rem-behivava izy satria izay daholo ny teny io Andriamanitra io. Dia vaketsika ny bokin'ny Exodosy toko 12 vaketsika indray. Exodosy 12 aiza angamba misy an'iny Exodosy 12 moko andinin'ny fahafiry hojerevantsika. Andinin'ny fahatelopolo vaketsika Exodosy 12 manomboka amin'ny 30. Ary ny foram-bola alina ary Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra araky ny Egyptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana, araka ny teny dada Eva hoe vonoko ny lahamatoany. Zay nefa famantano izy dada Eva vonoko ny lahamatoany, fa izy tsy amelanareo andeha fa vonoko ny lahamatoany, maty daholo ny lahamatoa tao tanàna. Dia nampaka ny Mose sy Arona ary izy. Andiny faraka amin'ny telopolo indray izay zany. Raha mbola alina ka nanao hoe
mitsangana dia miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoana zany hava araka anao zay anareo zany. Andiny faharoa amby telopolo zany zay teno zay. Ary ny ondry amanosinareo ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo dia entoka arak'izay efa nolazainareo dia mandehana ary mba tsofo rany ao. Dia nandondona ny olona ary ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy hoe maty avokoa zay rehetrarehetra. Dia andiny fefatra amby telopolo. Dia nenty ny olona ary ny kobany sy ny voalena raha tsy mbola voaisy masiratsira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafety tao amin'ny lambany teny antsolo. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mose ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataony havana hitafity teo masony Egyptianina ary ny olona ka nomen'ireo azy ary zay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptianina. Lasa nanankarena zany ilay Israeliana satria nalainy zareo daholo ny fananany nangatahany. Mba meo an'izao zay dia nomeny nanome retsiko matahotrako dia nanome tena nifoanan'ny Israeliana ny Egyptianina. Lasa tsisy toam-pilatana zany hoe lasa nanankarena izy araka ilay teny dada Iava hoe ataoko mivoaka izy mitondra harembe vava. Io izy io zay. Andiny fafito amby telopolo. Dia niainga tao Ramesesara ny zanak'Israely nakany Sokota. Dia lehilahy mahalilalana tokony ho enina hetsy avy afa-tsy zaza amam-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa koa niakara taminy hafa firenena. Ary ondra manosy sy omby dia efa nanana be indrindra fa ireo tsy nanao kontra tamindreo satria ilay kontra natokana ho an'ny zanak'Israely dia ny didy sy mitsipika natokana ho an'ny zanak'Israely. Dia nanendy mofo sy tsy nisy masiratsira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egypta izy, fa tsy mbola voisy masiratsira izany satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo mijanona sady tsy nafevatso azy. Ary ny andro nitoerany zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona. Io ilay 400 taona. Approximativement moa hoe 400 date approximative fa ny date réel zany 431 année teo ny fahateteran'ny teny dada Iava. Dia ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro zany indrindra noho ny voan'ny tokony rehetra izay any Iava tamin'ny tany Egypta. Zay mazava zany fa ny sary eto dia mipetraka mihitsy ny hoe tena ny zanak'Israely ilay andevy tany Egypta ary Mose no nitondra azy. Ary ny mpaminany nasena nitondra azy dia mpaminany Israelianina. Raha vao tsy Israelianina zany io mpaminany io dia mitsipaka ny tenin'ny dada Iava ilay manala ny fahotana ary ilay hita tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy izay tranainy indrindra satria ny hita tao dia ny anarana hoe Iava ary izay miaraka aminy dia tsy manao tentsony ary parfait tahaka ny Eliazy miresaka aminareo izay ny rany io Iava io mihitsy. Azavy hoe zany teninareo zao fahatsarana zao mamerina endo amin'izay araka aminy miazaka zay araka aminy amin'izay fa miverina izy io ary miverina tsy azo sangy fa miverina tena andrava sy androdana sy anapotika ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Efa ampy izay fampitahana zay be loatra le izy be loatra ny olona efa lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay dia any amin'ny fahare rehetra avy sy ny solofary fotoana ny famonjena zao zay ny aton'izao fanamporofona zao. Aza manaiky tsony zavatra fafa satria tena manome ny fanamporofona rehetra mihitsy zao hoe ria porofona taminareo. Inona zany ny boky marina ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io dia ny Sefer Torah Jiosy. Dia ankoatran'izay zany tsisy miteny zavatra tena mitombona tokoa ary tena tsy marina mihitsy satria maninona zao ny tsy mamarina anazy satria tsy hitao mihitsy ny fepetra ny teneko tamina hoe ilay taranaka nandevozina 300 taona ny Israelianina. Ny mpamina ny tenena tsy maintsy Israelianina satria izay ny teny io Iava io ary ilay taranaka andovan'ny tany Kanana dia mbola Israelianina. Hitantsika mipetraka ao Israel zareo manakandroany. Mazava zany fa tena tsy azo toerina mihitsy io teny io fa ny Andriamanitra ny Abrahama izay marina zany Iava no anarany ary ny entana famarinana dia ny bokin'ny Israelianina ny marina ny Sefer Torah Jiosy ary tonga Elia merina hoe io amin'izay arahana saingy mba palelo zareo tompony ary moa tsy ndarana azy. Iny tena zava-tozy.
zareo israelianina zay tompony zao famarina zao mihitsy no manitsakitsaka nio teny io iayava io, ary zay moa no nandroanany zareo, ary mandrakarana izy dia tsy manana herintsony hitazona ny herin'io teny io, fa nilozan'Andriamanitra izy, ary zany nandrananely hamerina amin'ny olona rehetra hoe tsy maty akory ny Andriamanitra ny Abrahama iayava io, ary tsy mety maty io, ary ny teniny koa tsy mety maty, fa tonga ny fotoana ankehitriny hamerenana n'izao tontolo zao iverina amin'ny Andriamanitra Abrahama io iayavano anarany, ary zay fitanareo hitapoky temperenana ny famarinana afaka ny fahotana zay miaraka aminy alasa parfait. Ary isan'izany zao ny tenin'ny mpaminana ny farany israelianina zay fatindrindra, ny tenin'ny mpaminana israelianina zay farandrindra hoe Yahoshua zay mbola atoro antsika ny koa hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, fa efa tsy parfait anao raha vao lehilahy anankiray manambady olona telo na efatra na dimy na folo, raha vao mihoatra indray dia efa tsy mety. Voatran'izany tokoa na namoarany Andriamanitra ny olombelona araka mibokatra any amin'ny Genesisy na ny Beresita ny Jiosy hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray, ary vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray, raha vao zany dia efa tsy tanteraka ianao, vous n'êtes pas parfait. Ka izany teny rehetra zany no ampitaina amintsika ny amin'ny fahamasina sy ny fahamarina. Raisina tokoa nge raha hoe tena manana miaraka amin'izany Andriamanitra Abrahama zany, tsy mety mampijaly olona nge io e. Raintsika ohatra fotsiny any hoe na ianao manambady vehivavy be dia be io, dia ianao tsy eritreritra fa tsy alahelo ny anankiray amin'ireo, efa mitondra alahelo izy dia efa tsy mety nge zany. Zay ny tonga an'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray, ary ny fifankatiavana dia tokony hitovy. Zany io Andriamanitra Abrahama io tsy mety miangatra mihitsy io. Tsy hoe ianao ihany mieritreritra momba ny tenao fa tsy mieritreritra ny hafanao. Zany le Andriamanitra Abrahama. Ohatra zao zany ny fitsangatsanganao, tsy menatra mihitsy ianao dia mitsangatsanga fotsiny zao, satria fitsangatsangana anie zany sary hoe tsy vadinao nefa mivadinao e, zany zao fa fitsangatsangana zany. Eo zao dia maniry ohatran'ny anana zany, zava-doza amina tambo mihitsy iny. Anisan'izany zao hoe tsy mahaparfait anao daholo ny sary ohatran'izany, ianao miteny ratsy, ianao misoloky olona io, na ianao misoloky olona io nge fa ratsy, mandainga mamitaka, zany efa tsy mahaparfait anao zany, fa ny olona miaraka amin'ny tsy manao an'izany tsao, tena parfait izy. Ary zay ny aton'izao fanambarana zao, ary mahatonareo avotana ne lasa olona parfait, ka iza moa ny olona tsy tia zany, fa izany miaraka amin'ny Elia asa parfait anao, tsy voatoriana hoe ampianarana, efa misy angela izy, tsy hoe zatra vao atoro anao fa za rehefa iainan'ny olona zany ho an'izay efa miaraka amin'ny Elia rehetra rehetra. Mahafinaritra zany sary zany, ary zany ny tao manantsika rehetra zany. Vita zany zay Jerevan manaraka indray hoe ho toizantsika ihany fa inareo foana toy hoe inona indray mbola fampianarana mikasika an'izay mbola tsy maintsy jerevantsika, ho fanaporofona hoe miverena amin'izay amin'ny Andriamanitra tena marina, ny Andriamanitra ny Abrahama iayavano anaraka. Ary arao ny tenin'ny mpaminana Israelianina, fa raha vao zany dia tsy ao anatin'ny linina ny marina mihitsy hoe vous n'êtes pas dans la ligne de la vérité, tsy ao mihitsy, tena hors sujet mihitsy ianao. Ka zay ny asan'ny Elia mamerina anao ao mba ho voavonjy daholo ny olombelona rehetra, satria efa any ny mpandringana, efa manao ny asany ny mpandringana, efa mandrava reo. Zay ny antony hamonjena ainganana rehetra rehetra io, satria tsy azonareo toerina io zavatra io, efa any izy any. Niandry ny Elia amin'ny teny fotsiny ireo nefa ny azy efa atao, ka samy mieritreritra atsika fa tena fanavotana zao, manavitra ny olombelona rehetra Elia mialohan'ny anam-potena anareo. Ny aiza koa ny ampitombona zany dia ho hitantsika eny re, aleo ny tantara indray ny ampiseho ny marina, fa zay ny teneny Elia rehetra izy ho tanteraka zao. Anareo kely ny historan'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io, dia arao kely hatramin'ny farany, efa nampianariko anareo fa ho maty ny Deutéranareo teo ambony tany. Dia ho hitantsika eo ny toy ny fanambarako teto daholo zany, fa zay aloha ny amin'ny androany mazava zany teny fa rehefa tianao zany ny tena araka amin'ny Andriamanitra Abrahama ilay teny hoe Andriamanitra Abrahama ilay tena marina, dia ny anarany dia iayava, ary any amin'ny bokin'ny Sefer Torah no ahitanao anazy, iny ny trana indrindra, ary izay miaraka aminy dia tsy tia manao ratsy intsony ary tena lasa parfait. Zay fa dia tena anjaranao zany misafidy iaraka amin'ny io Andriamanitra Abrahama io iayavana anareo, ary manaraha ny Elia amin'izay manombo zao.
manarany Elia, anavitra anao zany Eliasa, amonjy anao, ho lasa homme parfait anao, tsy misy zatra atahoranao intsony zany hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany, fa izany no tena fiainana mandrakizay zany, ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama iahavanao anarany. Ivavaka isika. Sotra betsaka tatamalaly iava. Fa ianao tokoa no naniraka ary nataoko ny asanao ary mbola anao indray azy aho. Mbo famonjena ho an'izao tontolo izao zao teny izao. Tena fanafotana. Ho lasa tena tsisy kianina intsony ny olona. Homme parfait. Fa izany ny antony namonjenao azy. Izany natonga ny teninao tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny fiaina rehetra. Ho fanafotana ho azy ny dikan'izany. Sotra betsaka tatamalaly iava. Efa mandeha ny teninao amin'ny fanavotana ary ho tonga hatrany amin'ny fanafahana izao. Teny tena hoe lasa olona vanina ny olona, lasa olona sambatra ny olona, lasa olona tena manana fahasambarana ny olona rehefa tafaraka aminao. Fa izany tolo ny antony izao. Iza moa tsy maniry an'izany, fa ankehitriny dia efa tena misy zany. Sambatra izay tsy manota intsony ary sambatra izay efa lasa tanteraka izy ka tsy tia ratsy intsony nalakalena. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny teninao rehetra. Ary mbola ho avy ny fampahafantarana ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny amin'izao famonjena izao, dia avy amin'ny tenina hoe mpamina ny Israeliana no inonareo. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny famonjena izay nomenao ny olona izay efa iainanay ankehitriny. Voninahitra no mandrakizay. Ary minaranao hoe Ahosoa anaovana ny teny rehetra. Haleluia. Amen. Dia mirary izy sao tsiketra samy ho tahina amin'ny zetra ataotsika, ho tahina amin'ny zetra ho alalakalentsika, ary manarahany dadamalaly iava vonjeny fananao ary aroviny fananao mba ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra, tsy manota intsony misy zany dia samy tahina soa ataony amin'ny araka indray mandrapiona mandrapesaka eo no matory azy.